Manona fiadanan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy rehetra indray izay mpanaraka izao vavaka sy fampahirezana izao alohany andraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia hiaraka hivavaka tsika. Misaotra anao izay tompo ny amin'izao fotoana izao. Misaotra Jesosy fa miaraka aminay mandrakariva ianao. Misaotra ny amin'ny famindraponao izay nitsenanao anay tamin'ity andro an'ity ary mifamindraponao izay miaraka aminay koa. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao izao fotoana izao ary misaotra koa ny amin'ny fombanao ny tenako izay hitondra ny teny Andriamanitra. Oka tsy izany hiteny Jesosy fa ianao mihitsy Andriamanitra no ampiteny anazy Jesosy ametraka ny teny rehetra hombavako meo anahy ny lelan'ny efa mahay Jesosy io ary eo ka Andriamanitra mba tena hitondra fahalalana hitondra fanavozana ho anay tsirairay avy ny teninao ary eo ka Andriamanitra mba ho tahaka ny ranorana izay milatsaka avy any an-danitra tomboka mamoto ny tany dia ho tahaka izany koa ny teninao Andriamanitra izay ho renesinay hamonto ho fanahinay no momba anay rehetra Andriamanitra mba hitondra fanavozana sy fitahim-panahy ho an'ny tsirairay avy rehetra eny Andriamanitra fitahiana amin'ny lafiny rehetra mihitsy dia ho anao irera ny voninahitra ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanaovana izany vavaka izany. Ianao anefa fanahy masina no hanokatra ny sainay ary hanazava ny sainay mba hahalalana izay hevitro ny soratra masina. Amen. Ny tenin'Andriamanitra andraisantsika fampahirezana dia atao amin'ny Marka 9 dia manomboka amin'ny 4:7 ka hatramin'ny 4:7. Ny zavatra hita amin'ity tantara ity dia izao hoe betsaka ny vahoaka nanaraka an'i Jesosy rehefa hariva ny andro dia ozy izy mpianatra hoe raha vao ny olona mba hankanesany eny an-tsaha ozy izy eny amin'ny vohitra manodidina hividianana ho azy. Fa Jesosy namaly azy ireo omenareo hoanina izy. Ary reto mpianatra reto izany tena nafantatra hoe fomba ahoana ny hividanana hanina ho azy ireo satria ozy izy hoe handeha hividy mofo izay azony denariary 100 va izahay ka omenay azo hoaniny. Dia avy eo moa Jesosy nanontany izany hoe misy mofo firy any aminareo? Dia ozy izy ireo hoe mofo 5 sy azan-drano 2. Ary tamin'ny alalan'ireo mofo 5 sy azan-drano roa ireo no nasain'Andriamanitra hoe hany-miazana izany amin'ny maha olombelona tokoa hoe vahoaka marobe izany voalazan'ny tenin'Andriamanitra moa izany dia hoe 5,000 ny lehilahy fotsiny izany fa ny vehivavy ny zaza maim-behivavy mbola tsy ao anatin'izany. Raha maha olombelona fevitra olombelona dia hoe mofo 5 azan-drano 2 ahoana nampikisana an'ireto. Noraisin'i Jesosy ny ireo azan-drano 2 sy mofo 5 ireo dia niandrandra ny lanitra izy ka nisaotra dia novakiny mofo ka natolo ny mpianatra mba harosiny eo anoloan'ny olona ary ny azan-drano 2 nozarainy tamin'ny olona rehetra. Amen. Zavatra hita amin'ity tantara ity dia izao hoe ny zavatra nananan'ny mpianatra aloha natolotra an'i Jesosy izay nisy tany amin'ny mpianatra nisy tany amin'ny zareo no natolotra aloha. Izay Jesosy tamin'ny alalan'ireo no nisoran'Andriamanitra. Ny zavatra mahafinaritra koa dia hoe nisaotra Jesosy. Jesosy tsy nangataka hoe tompo ampitomboy ireto mofo 5 sy azan-drano 2 reto fa niandrandra ny lanitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra ka nisaotra. Amen. Ny fampahirezana raisintsika ao anatin'izany dia izao hoe amin'ny alalan'ny kely anananao omenao an'Andriamanitra no hitahiana ny hafa ka tsika izany mila mahafoy ny kely eo am-pelantanantsika aloha mila atolotritsika an'Andriamanitra satria raha ohatra raha hoe tsy haintsika manolotra ny kely eo am-pelantanantsika maika izany fa hoe hanomeny ny betsakitsika fa Andriamanitra dia te hitahy manokana ny hafa amin'ny alalan'ny kely eo am-pelantananao. Mahaiza manome ho an'Andriamanitra, mahaiza manome ho an'Andriamanitra na dia kely raha aza miandry mihitsy ianao hoe andraso aloha za hanan-karena be, andraso aloha za hanam-bola be, zay vao afaka zay vao hanomeny mahantra na hoe hanome ho an'Andriamanitra fa tadidio fa ny fanomezana ho an'ny mahantra rehefa ataonao ho an'Andriamanitra ny dikan'izay dia ho an'Andriamanitra. Satria ny tenin'Andriamanitra miteny hoe izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana tahaka ny ho an'Andriamanitra fa tsy ho an'olona.
amin'izay fotoan'izay a zay rehetra atolotrao ka ataonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia ho an'Andriamanitra. Dia tena mampirisika antsika zany hoe satria ny tenako manokana dia tena anisany nandray fitahiana atao anatin'izany ary tena marina ny tenin'Andriamanitra miteny any amin'ny Luka 9:7 manao hoe omeo dia mba omena ianareo fatra tsara sady ahitsany ho afatratra ka mihoatra no omena ho ampifonareo fa izay fatra ataonareo no hamarana anareo kosa mahaiza manome ho an'Andriamanitra mafoeza manome ho an'Andriamanitra. Aleluia. Zavatra rehetrarehetra zay eo am-pelatanantsika koa ne dia an'Andriamanitra daholo e. Ary misy tantara koa moa zany mampatsiahy anahy ato anatin'ny Baiboly ato tantaran'ilay vehivavy mpitondra teny ato amin'ny tantaran'ny Elia mpaminany rehefa nisy mosary teo amin'ny tany dia nitenenin'Andriamanitra Elia hoe miangaka makanesa any amin'ny Sarefata ary any ozy izy dia mitoerany amin'ny any ozy izy fa misy vehivavy mpitondra tena no tendreko amelolanao nefa ny vehivavy mpitondra tena io ozy izy ny tenin'Andriamanitra any mpanjaka voalohany moa nahitantsika an'izany tantara izany dia toko 720 dia mba manasa antsika tsirairay avy rehetra koa moa zany mba handinika ny tenin'Andriamanitra satria voafetra ihany ny fotoanantsika eto fa any amin'ny tokantrano any tsika mba manana fotoana malalaka dia mampirisika antsika be fa mino fa mifanahy masina hanome tolotsaina fahalalana manokana ho anao mikasika an'izany tenin'Andriamanitra izany. Ny zavatra hita rehefa tonga taty amin'ny taty Sarefata tao amin'ilay vehivavy mpitondra tena Elia mpaminany dia ny zavatra hita dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 2:12 fa o raha vehivavy raha velona koa Jehovah Andriamanitra ao tsy manana mofo na dia iray akory aza aho fa koba kely eran'ny tanan'ila ao amin'ny barika sy diloilo kely foana ao amin'ny tavoara ary makatapaka azy roa aho izao ka hiditra hanamboatra ireo hohaninay mianaka dia ho faty izahay. Amen. Ny zavatra hita dia ty raha vehivavy mpitondra tena ty dia ireo sisa mba hananany nefa ireo kely hananandreo indray ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra Elia mpaminany eo amin'ny 7:12 fa hoy Elia taminy aza matahotra fa andeha miditra ka manaova araka izany lazainao zany nefa anaovy mofo kely ihany aho aloha ka ento ety amiko ary rehefa izany dia vao manaova ho anao sy ny zanako koa. Amen. Zay ny fitondran'Andriamanitra, zay ny fitantanan'Andriamanitra. Ny zavatra nafinaritra dia izao hoe nanaiky ny fitondran'Andriamanitra raha vehivavy izy tsy tia tena izy na dia kely raha ny teo pelatanany fa natolo ny mpanompon'Andriamanitra izany ary tamin'ny alalan'izany no nitahian'Andriamanitra. Ny zavatra ny resultat hita dia hoe eo amin'ny 4:10 fa izao ny lazain'i Jehovah Andriamanitra ny Israely tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika ary tsy ho ritra ny diloilo ao amin'ny tavoara mandra-piavy ny andro andatsahan'i Jehovah raha norana amin'ny tany. Amen. Tahaka izany koa ianao izay mankatoy ny tenin'Andriamanitra, ianao izay kasihan'Andriamanitra manokana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra androany aza matahotra manolotra ny eo am-pelatananao. Mety misy olona mangataka fanampiana aminao nefa ny eo am-pelatananao tena hoe zara raha isy hohanina mandra-pahatonga ny farany volana na hoe mandra-pandraisanao karama fa izao izaho toetra amin'izany Andriamanitra fa Andriamanitra dia tena marina ary Andriamanitra dia tena hoe manatanteraka ny teniteneniny. Andriamanitra mampitombo ny zavatra rehetra izay anananao, izy mpanome anao ary mino fa tsy ho avelanao ritra zany no fanananao fa tsika tsirairay avy dia anisany ampianariny tenin'Andriamanitra ary tokony hankatoy ny tenin'Andriamanitra sy rehetra mpanaovin'Andriamanitra antsika. Mampahery anao hoe ataovy izay tian'Andriamanitra ho tanterahanao fa mino fa ianao izay mandriana amin'izao fotoana izao dia tena hoe mahatsapa mihitsy ny ianao hoe Andriamanitra mihitsy miteny anao hoe omeo
atolory an'Andriamanitra izay kely anananao fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Halleloia. Dia makasitraka an' Jesosy tsika ny amin'izany teny izany ary mino fa hijoro vavolombelona ianao ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Tena Andriamanitra velona tokoa Andriamanitra miasa tokoa Andriamanitra ary tsy mamela anao ritra izany izy. Tsy manan-java-mahory ianao raha mbola miantehitra amin'Andriamanitra, raha mbola atolotra ao an'Andriamanitra izay anananao dia ho hitanao fa Andriamanitra ny ampitombo izay anananao. Halleloia. Voninahitra ho an'i Jesosy Kristy. Amen.